Liana amin'ny fanoratana tantara ve ianao? Ary mety mana-talenta amin'izany? Mandray sanjara amin'ny diary nofy andiany faharoa izay fifaninanana asa soratra fohy mitondra lohahevitra fihavanana izay afaka soratanao na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay. Midira ao amin'ny tranonkalan'ny diary nofy mba ahitanao fitsipidalao ao amin'ny adresy mailaka 2022 diarinofcontest@gmail.com ihany no azonao andefasana ny lahatsoratra. Vola mitentina 10 minitra sy roa tapitrisa ariary no zaraina amin'ireo mpandresy ny mpitsara ireo tantara dia olona matianina miasa amin'ny sehatry ny literatiora ho an'ny ankizy, sinema, radio, teatra ary tantaran-tsary. Ny tantara mandresy dia ho avadika ho boky tantaran-tsary na boky ho an'ny ankizy ary tonga dia ho tafiditra ho anisan'ny tetikasa diary nofy ampiroboroboana ny famakiana teny. Ho inona ary ny andrasanao? Manorata anarana alohan'ny 15 volana novambra amin'ny 12 alina.